androany fanolorana maribonina pirenena ho an'ireo manam-pahaizana sy mpikaroka andraresana amin'ny fiarovana ny zavaboary sy ny tontolo iainana. Anisan'izany professeur Tsimbazafy John Henry izay nampiakarina au grand officier de l'ordre national malagasy. Io ihany koa professeur Steven Michael Gutman sy docteur Ruchel Allan Mittermey ho commandeur de l'ordre national malagasy. Izy telo mirahalahy izay samy navita be tamin'ny fiarovana sy fikajiana ny tontolo iainana noho ny fikarohana nataony mba ho tombontsoan'i Madagasikara sy izao tontolo izao. Namay voninahitra ny lanonana moa ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara, ny colonel Andrinirina Mikael sy ireo mpanolontsaina ava ny fanavaozana efatra mirahalahy ary ny lehibe ny maribonina pirenena. Rehefa misy ny ezaka vita dia rariny sitsiny raha omena lanja ny olona sy mpisehatra nanatotosa izany. Izany indrindra no antony izao lanonana izao raha ny fanazavana. Mitodika aminao manokana aho professeur Tsimbazafy Jona. Zava-dehibe loatra ny asa fikarohana ataonao tsy ho an'ny Madagasikara ihany fa ho an'izao tontolo izao. Fitaratra sy filamatra ho an'ny vahoaka malagasy, ny tanora sy ny taranaka rapitso ny ezaka matehidera izay vitanao sy mbola tohizanao hatramin'izao. Todika aminareo mirahalahy koa professeur Steven Gutman sy docteur Ruchel Mittermey. Araka an'ireko dia anisan'ireo nandany ny ankabeazan'ny fahatanorana teto Madagasikara ianareo. Na dia niatrika olana sy fahasarotana maro azy ianareo dia tsy kivy, tsy ny lavolefina satria nino fa mendrika ny tandrovona sy arovana ny zavaboary eto amin'ity nosy Madagasikara antsika ity. Mino izahay fa hijanona ohatra tsara ho an'ireo mpikaroka sy ireo mpiaro ny tontolo iainana maneran-tany ianareo. Mbola tokoavana ny ady amin'ny toroala sy toro-tanety io ihany koa ny fitrandrana tsy ara-dalàna ho nambara ny filohan'ny fanavaozana colonel Michael Randrinirina. Na dia efa betsaka aza ny ezaka vita hiarovana ny tontolo iainana. Mila mafisina ho izy ny fandraisana andraikitra indrindra fa eo anivo ministera ny tontolo iainana sy fampandrosoana Lovenjafy. Klasy tompivavy andesika no ny ezaka rehetra mba tsy andovan'ny taranaka malagasy ny fahantrana sy ny fahasahiranana satria dia mbola mitohy ny famotehana ny ala sy ny zavaboary eto Madagasikara. Tsy androany sy omaly fotsiny ary rehefa nisidina amin'iny atsimo atsinanana iny izay ataontsika hoe mbola faritra, ataontsika hoe mbola feno ala ho an'i Madagasikara dia efa tsy latsaka ho firy angamba ny doro-tanety tazanay avy eny ambony avion eny. Ny zavatra ohatran'izany mila fandraisana andraikitra ho antsika ao ministera ny tontolo iainana manantena anareo mba mametraka drafitra matipaika amin'ny fiarovana n'io ala io, ny drafitra hiakompagnetsika ny vahoaka malagasy izay efa zatra mampiasa ny inona moa ny charbon alatsiny amin'ny teny vahiny. Inona ny zavatra tokony ataontsika aingana dia aingana hialana amin'io satria ny fahafantaran'olona n'izany Madagasikara zany dia nosy maitso. Nefa raha mijery avy any ambony ianao dia tsy nosy maitso ny mijery ny Madagasikara fa faritra vitsivitsy sisa ny ahitanao reny rano izay mbola miloko toy ny rano, fa ny alehanao rehetra dia efa miloko mena daholo ny rano avy any ambony eny ny ahitana an'izay. Zay angamba ny teny farany fa tsy firenena vahozo ny Madagasikara, fanontanian'Andriamanitra manokana ary manana ny asiny izay tokony kolokoloina mba afaka hipetraka ho modely ho an'izao tontolo izao. Araka izany dia niantso ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovenjafy ametraka drafitra matipaika sy andrefepetra aingana manoloana ny fahasemban'ny tontolo iainana ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara. Tompolahy sy tompivavy, manolotra ny araba feno ho anareo rehetra tonga manome voninahitra zao fotoana lehibe zao ny tenako. Anisan'ireo vaindohan-draharaha napetratsika miara-pahamehana ny fiarovana sy ny fikajiana ny tontolo iainana eto Madagasikara. Izany indrindra no nahatonga ahy nanatrika ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana tany Morondava roa volana lasy izay. Resy lahatra tanteraka aho fa anisan'ireo antoky ny fandrosoan'i Madagasikara
ny arena voajanahary mampiavaka atsika ka mahasarika ireo mpizahatany maro manerina izao tontolo izao. Andraikitsika araka izany ny miaro ireo arena voajanahary mba ahafahan'ireo taranaka ho avy mbola hisitraka an'izany. Efa misy ireo dingana vitatsika toy ny fanampina 720 ny isan'ireo faritra rovana tao anatin'ny fotoana 10 monja. Raha malala nefa fa mbola maro ireo fanamby miandry atsika manoloana ny fiarovana ny tontolo iainana raha tsy hitanisa afa-tsy midoroana sy ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ireo karazam-biby sy zava-maniry maro izay tsy fahita afa-tsy eto Madagasikara mitenako. Fotoana izao anovatsika izany tantara izany andeha isika rehetra olo-mpanjakana olo-tsotra ny sehatra tsy miankina ny mpikaroka sy ny mpiaro tontolo iainana ifanometana ka anao izay farahery iarovana sy ikajina ny tontolo iainana. Tsara marina fa ny fitondram-panjakana dia manome lanja miezaka rehetra nataon'ireo olona na vita be ho an'ny fikajina na fampivoarana ny arena voajanahary sy ny tontolo iainana. Ary izao fotoanan'io izao dia entina ny ona izany fankasitrahana izany. Noho izany dia tsy hainy tsy saotra manokana anareo telo ny rahalahy naneo ohatra tsara ho an'ireo tanora malagasy. Noporofinareo fa azo atao ny manolo tena mikaroka ary miasa ho an'ny tombontsoan'ny Madagasikara. Ny raha fahombiazana feno hatrany ho anareo ny tenako. Mitodika aminao manokana aho Profesora Ratsimbazafy Jona. Zava-dehibe loatra ny asa fikarohana ataonao tsy ho an'ny Madagasikara ihany fa ho an'izao tontolo izao. Fitaratra sy filamatra ho an'ny vahoaka malagasy, ny tanora sy ny taranaka rapitso niezaka matehidera izay vitanao sy mbola toizanao hatramin'izao. Todika aminareo mirahalahy koa Profesora Steven Goodman sy Dr Russell Mittermeier. Araka nireko dia anisan'ireo nandany ny ankabeazany fahatanorana teto Madagasikara ianareo. Na dia niatrika olana sy fahasarotana maro izy ianareo dia tsy kivy, tsy ny lavolefina satria nino fa mendrika ny tandrovona sy arovana ny zavaboary eto amin'ity nosy Madagasikara antsika ity. Mino izahay fa hijanona ohatra tsara ho an'ireo mpikaroka sy ireo mpiaro ny tontolo iainana maneran-tany ianareo. Araratiko ihany koa izao fotoana izao todiako aminareo mpiara-mombonatoka raha misy ao eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana. Mankasitraka indrindra miezaka vitanareo ny tenako ary mampirisika sy makahery ary manoana anareo hatrany ny fitondram-panjakana. Tokolasy tokovavy andeha isika nao miezaka rehetra mba tsy andovan'ny taranaka malagasy ny fahantrana sy ny fahasahiranana satria dia mbola mitovy ny famotehana ny ala sy ny zavaboary eto Madagasikara. Raha tsy androany sy omaly fotsiny ary efa nisidina amin'iny tsy matsinanana iny izay ataontsika hoe mbola faritra, ataontsika hoe mbola feno ala ho an'ny Madagasikara dia efa tsy latsaka ho firy angamba midoro tanety tazanay aveny amin'ny avion eny. Ny zavatra ohatran'izany mila fandraisana andraikitra ho antsika ao ministera ny tontolo iainana manantena anareo mba mametraka drafitra matipaika amin'ny fiarovana ny ala io, ny drafitra iakompagniantsika ny vahoaka malagasy izay efa zatra mampiasa ny namono charbon rahatsiny amin'ny teny vahiny. Inona ny zavatra tokony ataontsika aingana dia aingana ialana amin'io satria ny fahafantaran'olona nyzany Madagasikara zany dia nosy maitso. Nefa raha mijery avy any ambony ianao dia tsy nosy maitso no mijery ny Madagasikara fa faritra vitsivitsy isany ahitanao reny rano izay mbola miloko toy ny rano fa ny alehanao rehetra dia efa miloko mena daholo ny rano avy any ambony eny ny ahitana an'izay. Zay ngamba ny teny farany fa tsy firenena vaozo ny Madagasikara fa mitahin'Andriamanitra manokana ary manana ny asiny izay tokony kolokoloina mba afaka hipetraka ao modely ho an'izao tontolo izao. Ela velona ny Madagasikara, makasitraka tompolahy, makatenda tompovavy, ho an'ny tanindrazana.